sy mbola nisy Kristo izao tomponantoka ny mpitondra hoy sy teny irandrena solony aiko. Mila fanavaozana ny lalàna ny fean'ny fokotany omena ny vahoaka ny fahefana hoy ny MFM. Efa tsara lamina ny drafim-panovanana Antananarivo renivohitra hoy candidat Ravalomanana Tojo. Arivan'ny sabotsy fasivy ny volana novambra taona 2024 manatitra ny fiarabana toko klasy sy toko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina impanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fiatrena ny fifidianana oben'ny tanàna sy ny fiainam-pirenena no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Iady isika ary mbola iasa mafy ho fanarenana an'Antananarivo hoy ny filoha nasionaly ny antoko Madagasikara raha niona tamin'ireo mpikatroky ny antoko avy eo amin'ny fotony eny anivony boriboritany fahefatra. Avela ny paikady nampiarina ka naomby teto Antananarivo renivohitra hoy hatrany ny filoha Ravalomanana marika. Lanonana rososona moa no nitanteraina tetsy amin'ny AQG Macrobeoririka ny maraina teo ny andinidininy izay. Vetin mizinao izao no fotoana raha dika malalaka hoy ny filoha marika Ravalomanana. Tsy maintsy avotana ny renivohitra Madagasikara sy ny mponina ao aminy. Efa nisy paikady naomby natao teto ary izany no averina mba ho mendrika ny vahoaka malagasy Antananarivo. Tsy ho tratra nefa ny tanjona raha tsy miray saina sy tonga saina anova ny rehetra ka hibanjana amin'ny avy tsara kokoa. Mila fiomanana mialoha mandritra ary aoriny ny andro ny 12 Desambra ny ady atrehany hoy hatrany ny filoha marika Ravalomanana. Dia samindareo mieritreritra fa tonga amin'ny fotoana ka dia miarabanareo rehetra tonga maro ary tonga ampavononana tanteraka fa hiatrika an'ilay fifidianana tena izy tsika izay oben'ny Antananarivo ary ianareo tany 4e manomboka an'izy androany zany fa manomboka an'izy faly ary tena faly mahita anareo vory lanina sady manana fahasahina hiaro ny vato anaramaso iaino tsara zay toromarika atao ary tsy amela ho alain'ny sasany na hodikodiny sasany safidy-bahoaka. Faly ankehitriny nain'le teny hoe mijoroanareo amin'ny fanarahana tsara zay lalàna satria rehetra tsy mieritreritra hoe hanao disqualification joroanareo noho izany mila formation tena ao tsara ianareo iarahantsika mahafantatra tsara fa miaina ao anatin'ny fahasairana tanteraka ny vahoaka malagasy ary indrindra fa nainany 4e mana inona ny zavatra tondra lahy ho tambatambazany zavatra kely tsisy dikany ho tambatambazany fanomezana eto tsy aloha fa tsy maintsy jerenareo daholo zany lafiny rehetra zany ary fatarinareo tsara inona ny tokony atao. Tsy afaka hijery fotsiny nefa zany tsika fa tsy maintsy hamaly le etaetany ireo le observateur sy ireo le responsable de sécurité. Mila sécurité mobile zay izy mila reo fitaovana tsy maintsy complet aza matavatra fa tsy maintsy ataontsika complet ny fitaovana. Ho atao complet ny fitaovana ary anampy anareo amin'izay fomba rehetra anampiana mba hahatonga anareo tena hanana numéro 1 mazava aminareo zany aza matavatra anareo. Mila avotana sy mila fanarenana Antananarivo renivohitra mba ho tena mendrika ny maha renivohitra Madagasikara azy. Tokony ho sary-piaro isika amin'izany tanànantsika zany ka tsy ny olona varia toerana hafa no nda hibahana eto. Mila fanovana Antananarivo ary tsy maintsy averintsika amin'ny fanantenana indray vahoaka nipetraka eto. Tsy maintsy hitondra izany fanarenana Antananarivo zany tsika zay ilay atao hoe fara. Tadidinareo tsara angamany aho hoe nanao hoe fara fanarenana Antananarivo renivohitra azonareo tsara zany ho averintsika zany ary tafa averintsika fa matahatra aloha. Tsy kely lalana ny ratsy efa niarandrehetrana ety izany sy nandritra ny fifidianana osolom-bavambahoaka farany teo saingy rehefa nampiseho firaisan-kina marina isika dia resy ny ratsy lokasainy sasany natao ho amafisitsika izany firaisan-kina izany amin'ity fifidianana oben'ny tanàna ity hoy hatrany ny farazavany. Aoka ianareo mailo hatrany amitetika ataon'ny sasany be da be ny paikady efa volavolain'izy ireo mifanokafana an'io le lisy mpifidianana io amin'le ordonnance
4000 no tonga tao amin'ny seni tafaverina avy any 1200 no nahazo an'ilay ordonnance avy any amin'ny tribonaly efa mitetika izy hoe zao no njehtsika eto fa arakatsika zany fa misy namana koa nge milaza an'ireny za matatra misy namana koa milaza 4000 nefa nasaika ataotao fa de 1200 ihany no nahazo an'lay ordonnance aoka hoa ianareo mailo ho anareo eto Antananarivo atsika eto Antananarivo renivohitra dia tokony vonina trany isika fa tsy kely lalana ny ratsy andao zay hevidratsy rehetra angalaram-bato izy ireo ka mila mailo daholo isika rehetra tadio fa nitanjo naperakitsika dia mifamerenana ray Antananarivo renivohitra izany famerenana izany dia mitaky fahavononana sy fahasahina ijoro ary ilaza marina mivoaka malagasy rehetra tsy afaka nitazapotsiny isika ary ianareo ihany koa tsy afaka naiky ny zava-misy amin'izao fotoana izao aoka ianareo naraka tsara zay toromarika omena meninga honorable député amin'izay paikady rehetra apetrany amafisy indray ara fa miombona tanteraky tsika ary raha ihany ny tanjony dia ny fampandanina ny candidat tsika dia Ravalomanana Tojo nareo zany fiainana teo amin'ny filoha Ravalomanana Marika sy ny candidat Ravalomanana Tojo ary ireo mpikatroka tima ao amin'ny boriboritany faefatra no notanterana teto amin'ny QGB oririka ity fotoana ny fanomezana toromarika ihany koa ho an'ireo zay isehatra mandritra ho an'ny androm-pifidianana fa tokony ajaina ny lalàna ho fametrahana ny atao hoe tany tandalàna hoy ny filoha Ravalomanana raha naneo ny heviny manoloana ny fanakatsakanana izay natao azy tany Tsiromandidy omaly no mafisy ny fatsiampiempotra ny fanaovana raha matahora sy ny fanaparam-pahefana satria ny vahoaka malagasy no jerentsika sy ho avotantsika eto amin'ny firenena ho iatrany ny nambarany tato-baovao eo amin'ny sarisindatsariny Mathieu Prince. Ny fahalalana maneho hevitra sy miteny, ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana, ny fahalalana manao gazety, ny fahalalana miditra amina fikambanana na anorina fikambanana, ny fahalalana ivoro malalaka, ny fahalalana mivezivezy, ny fahalalana amin'ny fieritreretana sy ny finoana dia samy antohany lalam-pandrenana ho an'ny malagasy rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalana sy ny zony hafa sy noho ny fahaterena iaro ny filaminam-bahoaka, ny famendrehan'ny firenena ary ny filaminan'ny fanjakana. Ankoatr'io dia mazava fa vanim-potoana mialohan'ny fampelezan-kevitra isika izao raha ny nambaran'ny seni dia mananjo ampafantatra ny candidat ny rehetra mandritra izao fotoana izao. Tsy izany anefa ny zava-misy omaly fa nosakanana ny filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara tao Tsirono Mandidy fampiororony ireny saingy tsy ampiempotra hoy ny filoha Ravalomanana. Raha ny zava-misy mitranga tany Tsiromandidy reny dia miverina indray ny fampitahorana, ny fanaovana raha matahora amin'ny fampiasana ireo mpitandro filominana indrindra fa ny zandary, miverina ihany koa ny fanapara-pahefana ka rehefa anao hetsika isika dia izy mibahana aloha araka izany dia miverina indray zany ny terrorisme d'État tena azo resana zany fa raha mahita zany olona tany zany ianareo ohatra mihitsy mifoka mahita an'le meriny tangorika ikoatra zany andao aloha isotro kafe hoa tsy avela ivoro ontsika tsy avela andeha ontsika za mividy varika 10 kilô vidiko za mividy angivika 1 kilô vidiko tsy anaiky an'izany no tsy mety zany andanareo mandeha any hoa zay de tsy efitra andreo mihitsy eo ihany dia vitako nandefa an'izy amin'ny teknôlôjia vaovao dia ozy manjatra raha inareo tsy mbo manana zanaka sy vady sahirana mbola manaotry zao ka baika avy any amin'ny préfet ty président ho azoko ho atsoko le préfet io fa tsy manaiky an'izany tsika na baika avaiza na baika avaiza tsy mila nangataka fanaka autorisation tany ho anareo fa fampilazana ndrarana aminy hoe ilaza aminareo zay fa anao fampahafantarana ny candidat-nay ampiasaina mpitandro ny filaminana reo herim-pamoretana rehetra ary tsy mijanona treo izy raha mahitaka aminareo amin'le vidéo iny amin'le sary iny izy norinako ao ohatra ny garde corps zay tsy fanao mihitsy zany tsy anaiky ary tsy emotra amin'io mihitsy ao fampahafantarako an'izao tontolo zao io mbola ho toizako io an'le izy anana fotoana amindreo amin'ny herinandro profreny
fa anao izay heriny rehetra reo mpitandro filaminana sy mpanakatsakandreo anakatsakana anareo noho izany a tsy mahazo mihemitra mihitsy ny 4e arrondissement mbola resaka amin'ny any tsy mahazo mihemitra mihitsy anareo nanamafyhatrany ny filora valomanana fa tokony ajaina ny mahatanitandalàna any Madagasikara raha mbola misy ihany izany zary tao famoretana sy fangejana ny vahoaka no zava-misy fa tsy fampiaran-dalàna araka ny tokony ho izy mila antsika rehetra fanovana ny zava-misy ankehitriny ary mila mpitarika say ity firenena ity ho hiatrany ny filora valomanana marika fa mbola ady no atrehana amin'ny volana desambra ho avy izao hoy ny solombavam-bahoaka Rina Randriamasinoro manoloana ireo mpikatroka tiko Madagasikara eo anivony boriboritany faefatra mitaky ny fanamafisana ny firaisan-kinany rehetra izany ho hiatrany ity solombavam-bahoaka izay nisaotra ireo mpisehatra tamin'ny fifidianana sy ireo vahoaka ny boriboritany faefatra tetsy amin'ny magrobeoririka ho an'ny androany indoarantsika ny antsipriana izay fandresena lehibe no azony tiko Madagasikara tamin'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka faranteo tsy tongatonga ho azy izany fa nisy asa natao tao ary ireo mpikatroka tiko Madagasikara rehetra no tao ambadika izany fandresena izany hoy ny solombavam-bahoaka Rina Randriamasinoro nandritra ny lanona mpisaorana ireo mpisehatra tamin'ny fifidianana sy ny vahoaka tamin'ny fitokisana napetraka taminy tao amin'ny boriboritany faefatra ny fahaizanareo ny fandefitra ny ampona nananareo ny atrika ny adina trehatsika ary ny fahavononanareo azo ny fandresena zay na tonga atsika nahazo fandresena nitarika fotsiny ny anjara asako tamin'ireny fotoany ireny raha mijery ny zava-misy ankehitriny anefa isika ny firenena tonga amin'ny fitenenana ny mpitondratra amin'izao manao hoe ohatra ny gisala mangala ketsa izy mangalatra indray ny avovava satria reo mpitondra ireo mahatonga amin'ny vilanitsika tsisy andramona amin'izao reo mpitondra ireo mahatonga anareo mahatonga atsika tsy mahavita amin'ny sasa reo mpitondra ireo ny mahatonga atsika miditra trano maizina na ny jiro tapaka ao an-trano na samborina dia ny trano maizina amin'izao fotoana izao misy namatsika mijoro ho an'ny fahamarinana manampy ny olona dia voasambotrany izy izao tsy mahakivy izany ary misy mieritreritra eto fa azo Madagasikara nefa anazy sa tsy anazy atsika Madagasikara ary efa niprofonareo zany niprofotsika tamin'iny fifidianana solombavam-bahoaka iny fa tsy zay tian'ireo atao kory dia tsy maintsy tanteraka fa rehefa mijorotsika dia afaka manohatra ny tsy mety dia isaorana be dehibe anareo zany tsy haiko ny tsy isaotra tsy hankasitraka anareo satria tena niasinareo tamin'ireny fotoany ireny tiako tenenina hoe rehefa tena mirahinina sy miara-mientantsika tsisy zavatra tsy ho vitatsika izany hiatrika fifidianana indray isika fifidianana be ny tanàna efa mandrosotsika amin'ny fangalana ny fahefana ny fifidianana dia lalana ray ahafahana maka amin'ny fahefana ary mamarana an'izao zavatra tsy rariny miantra amin'ny firenena izao zava-dehibe lavitra noho ny fifidianana solombavam-bahoaka ty fifidianana be ny tanàna ity noho izay mila miara mivonona sika amin'ity fifidianana be ny tanàna ity fa tsy ho amelantsika io fa tsy maintsy ho azotsika amin'ity zay tsy miara-dalana amintsika dia mpifaninana amintsika zay raha misy tena mpanohatra eto dia tokony niaraka ny tim izy matoa izy tsy niaraka ny tim dia tsy mpanohatra izy zay fa tsy ny tim ny fitahana hoe zay koa mpanohatra raha misy antoko eto samy laza akoatriny ny antoko tiako Madagasikara zay sana metraka ny statuany amin'ny intérieur hoe mpanohatra zahay asay vo miteny fa ny tim ihany ny mpanohatra ary ny tim ny nampiseho fa mpanohatra hatramin'izay ary mandraka kehitriny noho izay ny mpanaradia ny vahoaka n'Antananarivo aza manaiky fitahana betsaka ny famitahana natao atsika fa misy fitenenana izay manao hoe raha ny fitahantsika voalohany nanatentsika nijery ny endriky ny olona tamin'ny 2009 hoe anana fiainana tsaratsara kokoa ka nanaraka ka tsy tanteraka le izy dia diso ilay nampanantena pokaty raha tenenina foantsika
hoe hofoana ny délestage anana fiainana milaminareo ty lonoko veta fa andeha ty fiainany ity ka tsy tanteraka le izy dia mbola diso le manam-panantena fa tsy tanteraka ny fanampanantenana nataony fa raha amin'ity fifidianany ity ndray mbola ho ampanantenana pokaty nareo ka mbola mino diso amin'izay nareo aoka tsika tsy ho diso tsony fa alohantsika hiara hivonona ao anatin'ny fiatrehana ny fifidianana fotoanany fanomezana toromarika ho an'ny samy mpisehatra rehetra hiatrehana fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ihany koa ity fotoana ity mila miezaka tsika no itsika nazahoantsika vokatra tsara teo fa mbola tsapa hoe misy zavatra tsy dia tena mbola misy zavatra tsy famatorana tsara kokoa tsika fa raha miezaka tsika amin'ity ray mandeha ity tena azo résultat tsara be eto Antananarivo. Masahi miteny dia masahi mijoro tsika tsirairay avy fa raha vao tsy mijoro tsika fa matahotra dia tsy azo résultat mihitsy fa manjary manjaka ry zareo. Masahi miady, masahi miteny aza matahotra zay vava teneniny tsirairay avy zay mety mandrahona any fa be dia be mamitaka atsika eny anivon'ireny bureau de vote tsirairay avy ireny. Dia manantena atsika tsirairay avy indray amin'ity fifidianana be ny tanàna ity aoka mba samy mailo tsika tsirairay avy aza misy mainky amody za mihitsy raha tsy efa vita tanteraka amin'ny PV rehetrarehetra ka mivalina ao anatin'iny valopy lehibe iny fa tsy hoe vita ny sonianao dia lasa ianao mandeha mody fa vitandreo manao mikimaky eny am-pandehanana eny. Dia tena manantena antsika tsirairay avy ary mafimafy ny tolona mafimafy ny ezaka fa tsy tokony hakiva antsika izany satria te hanova tantara eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity tsika. Manome toky izahay toy ny efa nataonay tamin'ny sekretera generaly atoko izay navorony président Marc Ravalomanina tao amin'ny Kizie fa olanina izy tamin'ny salanisa maviasatra ampitombonay zany salanisa zany Tojo Ravalomanana fa mametoky anao zay tadidio kosa nefa fa nitoko fitaka fa nataony hita ka eto izahay tonga androany dia tonga miaraka ny fanombohana rapitso hiasa miaraka aminao mba ho fahombiazana ka izany Andriamatoa Tojo Ravalomanana dia milaza izahay androany fa niatsona ianao androany dia kandida be ny tanàna ny Antananarivo fa afaka 2 andro androany na 7 ora ao arinan'izao tenenako izao dia be ny tanàna Antananarivo Tojo Ravalomanana. Mikombatsika amin'io miady miadsika amin'io raha nahitinareo tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka iny miady be ny ekipa tsy afaka nikofoka ireo fa miadytsika amin'ity za matahotra an'izany mametoky izay misy elemera miady zay tena miady zay. Dia tsika velo mbola vonona mbola satsika satria ady ty atrehantsika ity mbola miady tsika le fandresena efa eo am-pelantanantsika fa tsy mila votsitra tsony le fandresena donc zany mila miady tsika fa misy lesika kely foana dia tsy maintsy arentsika foana ny lesika mandeha any amin'ny tsaratsara kokoa trano zany tsika manatsara trano satria amin'ity indray mitoraka ity tsy ho an'ny boriboritany fa 4 rery no edivantsika fa ho an'ny boriboritany 9 mihitsy satria ampandany anisy tsika ampandany any candidat Tojo Ravalomanana antsika dia mila miasa mafy zany tsika mila maka fandresena. Voalaza teo fa tsy mora izy ity fa hoady no atao rehefa ady ny atao dia vononitsika vonona sa tsy vonona tsy izay zany tena zava-dehibe amintsika rehetra manana rafitra tsika manaja ny rafitra vonona ny ady zay no anjara saotra sakafom-pifaliana no ny arahan-drehetra namarana ny fotoana teto amin'ny magrobeorerika ity tsy nisy nanavahana fa samy sitraka izany avokoa ny rehetra izay tonga teny antoerana. Mbola eo amin'izay vaovao ny fiatrehana ny fifidianana izay hiatrany dia efa vonona ny drafim-panarenana any Antananarivo renivohitra hoy ny kandida Ravalomanana Tojo androany. Tena hiasa ho an'Antananarivo isika ary hanova ny zavamisy iainan'ny mponina eto an-drenivohitra manoloana izao fahasahiranana sy ny fampahantrana ary ny fanapotehana inina atao izao hoy hatrany ny kandida larana faha 4. Mila mijoro ny rehetra samy iosaha hiaraka anova
ho iatrano ny nambarany indoaratsika ny antsipriana izay vitatsika ny manarina Antananarivo omendrika sy sazanymponina ato aminy hoy ny kandida Ravalomanana Tojo maonina ny mahita ny fahoriana mahazo ny vahoaka Antananarivo sy ny fampitehan'ny tanàna amin'izao fotoana izao isika izao no fahazavana ity tanàna ity ka hitondra fanantenana sy fanovana indray ho an'ny malagasy iray manontolo amin'ny alalan'ny asa izay ho ataontsika eto amin'ny renivohitry Madagasikara ity fifidianana ity dia fifidianana antsika rehetrarehetra ity izahako a symboliquement fotsiny hoe za zany le candidat fa tsika rehetrarehetra nandeha ao ary tia hotoizantsika manarakaaraka zay fizotra ny tantara eo a dia hanova an'ilay tantarantsika mahita andry zalahy tanora reto a mitehaka manokana mihitsy ho anareo tanora mba misintéresser amin'le politika mijoro eto izahay a hiady ho anareo mba tsy ohatry zao tsony ny tantaran'ity fireneny ity fa mba izonga mba nijaly farany vahoaka Antananarivo a fa mba hiaina amin'izany fiadanany tompo zany eto a dia mitodika manokana ho an'ny pasteur misaotra indrindra pasteur ary manao voady aminao fa tena ho mpitondra endry ary taritina vahoaka endry voady zany a fa zao kosa pasteur amin'le 11 décembre zay hiady zay kombaty ananatsika le fizika faly amanana anareo a matoky amanana anareo a ary nareo koa matokisana fa tena isolotena anareo mihitsy a no asako rehefa tonga amin'ny olam-panotanana io aja mieritreritra nareo omaly zao zay a dia efa nisy ny tena tsarovy zay rehefa tonga any ianao e tsisy varavarana sy vavahady zany tsony eo fa miara-miasa ohatry zao foantsika hieno anareo no asako marina hoe misy zany ny solombavam-bahoaka dia avy eo mbola misy indray koa le mery sady avy eo mbola misy indray koa idady zany hoe olona maro be mihitsy zany a no hiaro ny vahoaka Antananarivo indrindra moa zany fa itsika atao amin'ny 4e ka ataontsika modely ity azadino a fa raha ohatra tsika ka tena mitady an'le fanovana tena ilaina le fanovana dia manana an'le fanantenana tena ilaina koa manana an'le fanantenana zahako zao rehefa hitanareo a dia manana fanantenana fa miova sahady ny fiainanareo mila mandray an-tanàna no avy ny rehetra amin'ny alalan'ny fahazotona mifidy amin'ny hoandro ny 1 Desambra io nanamafy ny kandida Ravalomanana Tojo fa ny vahoaka Antananarivo no lahara-pahamehana eo amin'ny fitantanana ny tanàna efa misy drafitra ahatongavana amin'izany fanatsarana ny tanàna izany ho iatrany ny fanazavany zao teneniko anareo a tsy niaizina manjaka mandrakizay a fa ny mazava ary hiady ho an'ny mazava tsika ary tsika tena anao azy tena hiasy tsika ty tsy promesy zany ty tena hiasy tsika tena hiasa ho an'le vahoaka tsika isika efa miara miresaka amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany a ry zareo manana confiance amin'ny dada fa tsy manana confiance amin'ity mpitondra hafahafa ty tsy haiko hoe lahasaiza foana ihany ary zao jiro zao loza fa ny atsika mazava tena izy ary développement tena izy ny atsika fa tsy développement selfie zany développement selfie zany a tonga ory zalahy dia lokony ny trano dia makasary izy dia vita tsisy an'izany tsisy fiainana miova amin'izany raha ohatra ianao ka miteny hoe tsy maintsy mandroso a tsisy marary zany ka tenen'le dokotera hoe tena tsy maintsy sitrana ianao nefa tsisy fanafody akory mahandainga zay olona miteny an'izany fa tsika eto a tena hiady tena ampandroso ary tena hitsinjo ny vahoaka Antananarivo no avy nareo mihitsy a no ediva tsika eto mba nitaranaka faramandimby a mba hiaina an'izany Antananarivo mahafinaritra sy miada an'izany fa tsy mijaly ao anaty aizina ohatran'izao sady maloto zany ary mbola mango fotsiny le hoe le inona moa le insécurité reto ay nisy moa ny toromarika manokana nomena ireo mpisehatra amin'ny fifidianana avy ao amin'ny Antokotimo boriboritany fahefatra raha fihezina dia vonina hitarika ny vahoaka Antananarivo ho any amin'ny fanovana sy fanantenana ny kandida Ravalomanana Tojo eo amin'izay vaovaon'ny politika ho fiatrainan'ny fifidianana izay hiatrany dia manomana ireo kandida rehetra avy amin'ny firaisankina isaky ny faritany ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia na ny RMDM
ary manoana ny kandida natolotry ny antokotiko Madagasikara eto Antananarivo renivohitra dia i Ravalo Mananatojo araky ny fanambarana nataon'izy ireo ho an'ny androany. Fantatra fa isandraka manerana ireo revonim-paharitany ny RMDM ho fanoanana ireo kandida ireo. Sitraka Ratovinambinitso sary sy ndratsariny miaro tanjona. Manoana ny kandida Ravalo Mananatojo ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Manoana ireo kandida firaisan-kina rehetra izay miparitaka isaky ny komina manerana nosy ny rodobe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara sy ny firaisan-kina raha ny fanambarana nataon'ny filoha lefitry ny RMDM Tsarame Edouard. Ny eto Antananarivo dia ny RMDM dia manana antoko maro izahay, tsy fikambanana maro miaraka ao anatin'ny RMDM. Izahay dia vonina tanteraka ifanometanana sy fanampy amin'ny kandida atolotry ny tiako Madagasikara Andriamatoa Tojo Ravalomanana. Tsy janona amin'ny RMDM ihany ny manoa fa ny joro koa ny firaisan-kina manoana ny Tojo Ravalomanana hoentina manatanteraka le fifidianana amin'ny faraka amin'ny 10 ny volana Desambra ho avy zao. Nanao antso ihany koa ity lefitry ny RMDM ity ny mba hifanolotanana amin'ny asa rehetra isiny mangarahatra amin'ny andron'ny fifidianana, indrindra ihany koa ny fiarah-miasa eo amin'ireo kandidata hoanina sy ny mpanohana azy ireo. Tsy manavakavaka an'izan'izy izahay fa mbola miantso ny rehetra mba hanatrarantsika ny tanjona dia fanarenana any Madagasikara. Tsy maintsy harentsika Madagasikara fa tsy ho avelantsika ho tahaka an'izao toerana misy any Madagasikara zao ny toerana misy azy. Fa Madagasikara antsika jiaby, Madagasikara antsika rehetra, Madagasikara vonjetsika, Madagasikara mila fanavotana. Ka izao sy anao isika rehetra tao iara-itsangana hanavitra ny Madagasikara. Manana ny ratsa mangaika ny manerana ireo faritany enina ny RMDM ary anohana ireo kandidany firaisan-kina rehetra mieri-patrana manerana ny nosy. Fa ny tsy fahaizan'ny mpitondra amin'ny tantanan'ny firenena no mahatonga izao olana marobe hiainan'ny vahoaka malagasy izao ho isiteny Randriana Solonaiko. Mafisiny fa tsy mbola niaina krizy mafy toy izao ny vahoaka malagasy raha tsy laza afatsy ny olan'ny rano sy ny jiro, ny faratsindalana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy manambola ny fanjakana ka sarotra ny antenaina fahagagana amin'ny isiny ny vahaolana. Ndao rahatsika ny tato vaovao mahakasika izany. Mbola tsy niaina krizy ara-tsosialy goavana tahaka izao ny vahoaka malagasy. Ity fitondrana ity mihitsy ny fototry ny olana, tsy antenaina mahaolana vokatry ny tsy fisian'ny vola enti miasa. Fifanteneniko le ministre reo ane mission impossible zavatra ataon'ireo ministre reo satria tsy manana le vola hiasany le ministre. Zay ny olana eto Madagasikara tompoko. Tsisy vola tsika malagasy fa mbola misy moa fionana anambarako anareo inona marina io engagement zay nataon'ny gouvernement tamin'ny Banque mondiale io tsy maintsy hoentina vahoaka malagasy zany, tsy maintsy ampahafantarana atsika malagasy rehetra zany zavatra zany mba tsy tompotrano ihonitsika mba hisamby hiomana isika rehetra fa raha izany no manina moa ty no mandeha eto dia ho tsatsany surprise ohatran'io lasa matsaka rano isika mianakavy rehetra, lasa potika ny orinasa atsika tsisy jiro, lasa potika ny lalana, potika ny tomobilitsika, taxi brous ohatran'izany zany zavatra zany nefa any amin'ny 85% ny sakafony malagasy dia taterina avokoa. Anjara ny vahoaka malagasy no mitsarana mbola mety ny toizan'izao zavatsarotra izao na tsy ho ny fanamafisana. Voalazana lalam-panorenana raha tao ihany koa fa afaka hajanona amin'ny asan'ny gouvernemanta rehefa tsy mahavita zany. Izy ireo anefa izay ambara fa tsy mahay mitantana ho isiteny Randriana Solonaiko. Raha ny lalam-panorenana fotsiny jerentsika zany dia hoy izy lalam-panorenana hoe fanapahan-kevitra voalohany tokony atao amin'ny filoham-pirenena rehefa azo tsapahitanana hozy izy. Ny tsy fahombiazan'ny gouvernement sy ny prime ministre tonga dia ajanona izy. Fantanina mipetraka azo tsapahitanana ve izy sa tsy azo tsapahitanana? Sa avy amin'ny prime ministre ve le izy sa dia avy tsy fahizana mitantana fitantanana ny filoham-pirenena koa. Anjarantsika vahoaka mitsara an'izany zavatra zany. Ny fomba fijeriko tompoko dia ingahy Andry Rajoelina tsy mahay mitantana. Vokatry tsy fahizany mitantana zao.
tokony tsy ho voafitaka intsony ny malagasy ka ny akoreberebeny amin'ny fampanantenana sy fampandrinadrisa mitodika any amin'ny maro anisy eo nivony antenimero amin'ny pirenena ny sainy rehetra raha mba mahatsapa ny fangifiariana ianan'ny malagasy izy ireo na tsy ka anao ny asa araka nameny lalàna azy fa ao tsy ho voafitaka fanonjoro ny vahoaka malagasy tsy ho voafitaka fanoteny fa ampanantenana lanitra ampanantenana Miami ampanantenana tsy haiko hoe États-Unis ampanantenana Paris nefa ny volaninao ao tsisy nininao nefa ny lalanao potika daholo fianaran-janakinao halaina ny vola hikarakarany fianaran-janakao zay ny zava-misy am'izao fotoana zao de miakina amin'ireo miakina amin'ny maroanisa fa raha mbo tsapany maroanisa hoe miadany Madagasikara tsy manino aza mihetsika nareo raha mbo tsapany maroanisa hoe tsy mijaly ny vahoaka malagasy non aza mihetsika nareo maroanisa fa nareo maroanisa no nomeny lalam-panorenana fahefana aza mihetsika nareo mbola eo amin'izay vaovao izay atrany tsisy vahaolana antenaina atoato momba ny olany famatsiana rano sy ny herinaratra raha ny valitenin'ireo minisitra tompon'andraikitra niona tamin'ny fanoherana teny anivo ny anteny miram-pirenena ny alakamisy teo hoy ny filoalefitra fafito eo anivony ity androm-panjakana ity sy teny Randriany Asolonaiko raha nanao tatitra momba ity fionana tamin'ny solombavam-bahoaka sy ny avy eo anivony gouvernemanta ity ny tenany any amin'ny taona 2024 ano any vao mety ahita mangirana ny malagasy raha ilamina izany hoy atrany ny anambarany tsy mifanalavitra amin'izany ihany koa ny resaka faratsin-dalana sy tsy fandriam-pahalemana miandry fotoana maharitra vao isy ny vahaolana matipaika ho amin'izany ando miaratinina sy mbola avatsara no mitatitra amintsika ny antsipriana izay tsy nahitana mangirana ny valiteny azo avy amin'ireo minisitra dimy nampanatsony ny fanoherana ny aona sy nangataham-pahanjavana momba ny olona ny famatsiana rano sy herinaratra lalana tsy fandriam-pahalemana teny Tsimbazasa ny alakamisy lasa teo raha natatitra momba izany sy teny Randriana Soloniaiko filoalefitra fafito eo nivony antenimeram-pirenena androany ho an'ny rano manokana sarotra ny fitantanana azy ho ny minisitra tompon'andraikitra noho ny olana amin'ny fitsinjarana rano vokatr'ireo fantsona tsy mahavita izany araka ny tokony ho izy efa mananika ny 30 tapitrisa ariary ny vola lany nanaovana ny vahaolana vojimaika ao amin'izany tetika sahamaritra nefa no tena vahaolana izay atratratra amin'ny 30 tapitrisa euro tsy ho vitaigny an'izany raha ny fanamafisana fa miandratra amin'ny taona 2022 ano any tsy lavitra ihany koa ny olana herinaratra ny vahaolana noetiny de zao tsy maintsy ampiasa camion hitaterana any rano any amin'ny quartier io tsy maintsy atao io zavatra io mandritra ny afrina ity olany fitaterana camion tia raha ny zavatra nomeny ministry ny rano dia ano any amin'ny 2026 any zay vao tapitra ny fitaterana anio rano amin'ny camion io raha mandeha tsara o izy ny appel d'offre rehetra ry vahoaka malagasy riponina eto Antananarivo any ho any amin'ny 2026 zany isika zay vao afaka manokatra robinet ny ponina rehetra manerana ny zay mananolana amin'ny resaka rano zany 25 milliards d'ariary any ny hampenana ny délestage tsy ho foana akory ny délestage ka raha mbo hisy roa volana de any amin'ny 50 milliards d'ariary zay no nitenenany sy teny Randriana Soloniaiko hoe tsy ho zakany kitapom-bolam-panjakana ity famahana vahaolany délestage tia raha ohatra ka tsy raha ohatra ka tsy misy izany ny orana fa ny tena vahaolana rehefa nanontaniana ny ministra dia io saofoka sy volobe fa nitenen'Andriamatoa ministra fa ny appel d'offre mety any amin'ny 2025 any na 2026 travaux durée de travaux mety ho any amin'ny tsy fantatra any amin'ny 5 any fito taona zany voavatateraka ny problème ny jiro tompon'andraikitra voalohany ary tsy afa-miala amin'ny fampiteny lalana eto Madagasikara ny filoam-pirenena izay namatika ny vola ny tahiry fikojana ny lalana na ny fer ho investissement na famatsim-bola ka tsy nahavitana ny fikojakojana ireo lalana ho isy teny Randriana Soloniaiko raha ny tatitra ao anatin'ny roa taona vao ho vita ny fanariana ireo lalam-pirenena sasany zay ry vahoaka malagasy
roa taona zany tsika voanana lalana tsara vo vita tanteraka ny lalana rehetra fa ny zava-misy amin'ity fond routier ty de nangataka aho satria niovainy ngay rajoelona manko izy io ary zay namotoka ny olana décision kely fotsiny namotena ny lalana novainy io zavatra io lasa nataony investissement le izy raha tokony entretien zany de zay mahatonga tsy misy fikodrakodrana ny lala mandera Madagasikara satria misy tsosa pétrolier sy ny tsosatsika amin'ny fond routier ty zany mifampiditra ao ny teny monsieur le ministre fa ny volatsika am'izao fotoana zao izy ny total dia 950 milliards d'ariary fa ny vola azo izy de 432 milliards d'ariary ny tsosa mbola any dia eo amin'ny 517 milliards d'ariary maherikely eo zay zany le izy matezitra ihany fa manana an'izany 432 milliards d'ariary zany hoe mbola potika ny RN2 potika ny RN7 etretretra fa ny zavatra ny RN4 RN5 fa ny zavatra misy zany nareo manao kitoto zo fototry ny malagasy ny milaza ny marary manoloana ny tsy fetezana misy ankehitriny ka iantsony ireo mpitandro filaminana anao ny asa ny araka ny tokony ho izy fa eto koa aho lehibe ny mpanohatra mba zo fototra ny malagasy lazay ny lalam-panorenana rehefa misy zavatra afaka mitaraina voaka malagasy ary ambarako eto aza lany andro ianareo avy amin'ny force hoe misy ambadika politika io na ny fianakaviako na ny fianakavinareo na ny fianakavitsika ia misika mianakavy rehetra eto Madagasikara mahatsapa maharary zay mampitaraina atsika io ka zay koa notenenina hoe rehefa nareo mba tonga mamparitaka an'le olona mba miteny mialoha mitelo ianareo vao manao an'izany de nanamafy monsieur le ministre fa manao an'izany iry zareo nefa raha zavatra misy tsy de ohatran'izany ny zavatra hitanay any am'ireny vidéo reny izany ministra dimy no nampanatsony fanoerana ka tonga niatrika ireo solombavam-bahoaka tery amin'ny antenimieram-pirenena ny ministry ny Floalda ny ministry ny filaminana anatiny ny asa vaventy ny sekretera mpanjakana medidiny gendarmerie pirenena eo ihany koa ny ministry ny rano sy ny ministry ny angovo tsy tokony tompotrany mihono mahakasika ny rahalam-pirenena ny malagasy sy ny olo-pirenena ka antony anaovana ity tatitra ity lafomba vao afatanteraka kosa manameloka ny voalaza fa endrika fanakorontanana ny préfet Antananarivo manoloana ireo fitakina ataon'ireo amponina mba iverenany jiro sy ny rano horaisina ny fepetra entitra hoy ny nambarany ary asa avetrandry ireo mpitandro ny filaminana manoloana izany faniry Andrianarivo sy Andry Rakotomalala no mitondra ny antsipriany izay vaovao izay Manoloana ny fitokonana ataon'ireo mponina amina tanàna maro eto an-drenivohitra ankehitriny izay mitaky ny zony sy manohitra ny tsirariny eto amin'ny firenena dia nanambarany teo anivony OMC fa manameloka ny hetsika fitokonana indrindra ho an'ireo tsy nazona lalana mananjo ody am-pilaminana ny mponina Antananarivo hoy ny préfet n'Antananarivo Ravelonarivo Angelo fa tsy hokorontanina amin'ny doro-pneu lava nilaza ihany koa ny tenany fa efa nanao réquisition mba ahafahany mpitandro ny filaminana miasa avetrany raha misy ny hetsika sy nazona lalana tsy ny fidinana ifotony anakanana ny hetsika ihany no andraisana izao fanapahan-kevitra izao raha ny fanazavana fa eo koa ny fanaraha-maso ireo minima anankirontana sy maneho endrika fiantsinana anaty tambajotra-tserasera rehetra izay andraisany fepetra raha araky ny nambarany hatrany mbola eo amin'izay vavony ny jiro sy rano izay atrany dia mampikaikaika ny rehetra ny olany jiro sy ny rano mitaky vaolana kanefa dia mpitandro ny filaminana no asetriny izany tsy rano satria hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary anompo vahoaka ho an'ny mpitandro ny filaminana fa tsy rafy amin'ny vahoaka ilaina ny vahoaka ihany koa ny mpitandro ny filaminana manoloana ireo asan-jiolahy maro mivoana nefa ny zava-misy ankehitriny hoy pasteur Tsarame Edouard Androany asitraka ratovina ambinitso sy ny arotanjona no mitatitra ny antsipriany izay vaovao izay Dradradradrany isan'andro ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso kanefa tsy misy mandeha amin'ny laon'ny fiainam-pirenena ankehitriny hoy pasteur Tsarame Edouard raha nitafa tamin'ireo fikambanana sy antoko mivondrona eo anivon'ny rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara androany mibaribary ary mankaleo ny maro ny fatapahan-jiro lava hoy ny fanazavana eo ihany koa ny fanakanana sy fandravana ataon'ireo mpitandro ny filaminana ny fitakiana ataon'ireo vahoaka leo ny olany jiro izahay koa mba mila manana mpitandro filaminana iaro anay fa tsy mpitandro filaminana natao hidaroka anay foana no hisy eto fa mila mpitandro filaminana koa zahay mba iaro anay ilainy vahoaka zany
tahaka an'izay ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana zao. Ny mpitondra fanjakana no tsy manana vahaolana dia ny mpitandro filaminana no aroso. Angany amin'ny mpitandro filaminana anga misy ny vahaolana ny jiro. Etsy andaniny dia nilaza ihany koa ny tenany fa tsy natao hiaro olom-bitsy na tombontsoa manokana na vondron'olona ny mpitandro ny filaminana fa kosa hiasa hiaro ny vahoaka ary ny vahoaka iray manontolo no mila ny fitandrona ny filaminana. Ho anareo tompona andraikitra mahefa indrindra fa ianareo mampiasa n'ilay mpitandro ny filaminana. Antsika rehetra rangahy ny mpitandro ny filaminana fa tsy anareo rery ka mba diso io fampiasana mpitandro filaminana io fa aleo zaraotsika ny mpitandro filaminana sambo manatsika satria antsika malagasy io ka miantso anareo mpitandro filaminana izahay tsy haiko hoe zarana firisaky ny fokotany manerana Madagasikara dia sa mba manana fiarovana daholo isaky fokotany manerana Madagasikara fa tsy mety zao ohatrany hoe olona anankiray ihany no arovana eto na antoko anankiray ihany no arovana eto. Taky vahaolana maritra ny fahatapahan'ny rano izay mivadika fitadiavam-bola ho an'ny fitondrana ho iatrany ny fanazavana. Olana misy eto amintsika ty manko dia fandreberebena sady fandreberebena fanambanina olona fanaovana olona tsinotsinona fa tsy hitako mihitsy hoe inona fomba ilazana azy fa raha resaka rano zany teneno rangahy le vahoaka samby hankany manoseza mitondra ny bidon dia milamina ny nareo hoe faza reberebena ohatran'izao mahakana volany rehetra atao fitadiavam-bola zany le izy zay ny antony tanterana azy amialatsiny fa fandreberebena zany rehetrarehetra zany fa raha tena hitady vahaolana dia meo an'le vahoaka rangahy le izy aleo le vahoaka isahirana satria fa sahirana ihany zahay da avelao zahay isahirana amin'ny tenanay fa ianareo aza misahirana aminay. Ilaina fitsinjovana sy fanaraha-maso akaiky araka izany ny sosialim-bahoaka indrindra ny fahatapahan-jiro sy ny rano hialamina amin'ny mety ho voka-dratsy ateraka izany. Mpitandro ny filaminana hiaro ny vahoaka sy ny fananany no ilaina fa tsy mpitandro ny filaminana hirafy amin'ny vahoaka. Fa manameloka ny fanaovana tsinontsina ny fanabeazana eto amintsika ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena manoloana ny filazana fa ny teti-bola tokana ho an'ny fanabeazana no anesorana anampina ny orinasa jirama amana ny olany jiro sy ny rano. Fototra ny fampandrosoana ny firenena ny fanabeazana ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Manao antsoavo ho an'ny tompon'andraikitra noho izany ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fanabeazana mba amototra sy andinika tsara ny fanapahan-kevitra izay raisiny. Ndao arahantsika ny antsipriana izay. Manohitra ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fanjakana, manao sorona ny teti-bola natokana ho an'ny fanabeazana mba hampandehanana ny orinasa jirama ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fanabeazana. Efa ianjadiny ny fahasahiranana maro lafo ny vahoaka ankehitriny noho izy ireo. Eo ohatra ny fandoavana ny faktiorany jirama izay tsy mifandanja amin'ny tolotra. Mangony fotsiny ny sazy raha toka tsy voaloha ara-dalàna izany. Efa mandray anjara amin'ny fanampiana ny orinasa jirama amin'ny alalan'ny hetra ny malagasy kanefa dia izao indray ny fanabeazana fototra mampandroso ny firenena no ataon'ny fitondrana sorona. Nanamafy hatrany teo anivon'ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fanabeazana fa lara-pameana ny fanabeazana ary izany sehatra izany no tokony omena lanja voalohany eto amin'ny firenena araka ny lalàna ankapobeny fampianarana eto Madagasikara. Manoloana izany tsy voahaja ny fanatratrarana ny tanjona amin'ny taona 2024 izay mikendry ny isitrany rehetra fanabeazana manara-penitra mba hahafahan'ireo zaza malagasy manohy fahalalana araka ny tokony ho izy na ny kalitao na ny foto-drafitr'asa. Miantso ny filohan'ny repoblika noho izany ny eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena mba handray ho laram-pameana ny sehatra ny fanabeazana ka tsy hanao sorona ny teti-bola natokana ho an'ny fampianarana. Eo amin'izay fitantanana ny raharam-pirenena ankapobeny izay indrindra dia governemanta mandray andraikitra miaro ny harem-pirenena ary mampandroso ny firenena no ilaina. Miamahantra nefa ny firenena sy ny mponina ato amin'ny firenetsika raha oharina tamin'ny fitondrana ny fandimby teo aloha. Tsy ahitamba-olana ny rafiny rehetra any fa vahaolana mety ho an'ireo mpanao politika dia ny fametram-pialana ihany no atao manoloana indrindra izay tsy fahaiza mitantany governemanta izay. Sitraka ratovina Mbintso sy ny Aritanjona no mitatitra amintsika ny antsipriana izay vaovao izay. Tany misy fanjakana ny eto Madagasikara saingy mikorotana izay tsy izy ny fitantanan-draharam-pirenena izany no manamarika fa tsy voafeny raharam-pirenena.
mivoaka malalaka ary tsy misy fanaraha-maso ohatra ny harem-pirenena dia safidiny amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratonga ny ihany koa ny filoha ka ny vahoaka no mizaka ny tseran'ny aina hoy ny filoha lefitry ny RMDM androany. Ny tsara indrindra hoy izy dia ny fametraha-pialana rehefa tsy voafeny andraikitra sahanina sy nomena. Sarotra ny ilaza hoe tsisy fanjakana eto fa misy fanjakana eto fa ny arenany miala eto. Olo-kafa no mitazona ny arenatsika amin'ny tany misy fanjakana. Olo-kafa no mifiay ny arenatsika amin'ny tany misy fanjakana. Zany natao hoe tany misy fanjakana. Fa ianao no fidiny vahoaka. Le vahoaka ny fidy anao maiza. Ny mampaizina azy anefa le olona ny fidinao. Ny ministra ka rehefa tsy mahavita ny andraikitra ny ministra na izy mametra-pialana na izy esoriny filohan'ny repoblika. Ary raha ohatra ka tsy esoriny filohan'ny repoblika ny ministra mifanandrify amin'izany dia raisitsika ho piraitsy kombakomba amin'ny fanapotehana an'ilay tanindrazantsika koa na ny filohan'ny repoblika azy satria zao mahazo ny firenena. Fa raha ohatra ka tsy piraitsy kombakomba izy fa tena ray aman-dren'ny firenena rehetra dia miantso azy zahay raha vao io gouvernement io. Raha vao io efa tsy nahitana vahaolana io hatramin'izay ka mandrak'izao raha vao io. Politika matotra sy mandaitra dia ny fanasoavana sy ny fampandrosoana ary ny fijerenan'ny sosialim-bahoaka hoy ny sekretera jeneraly ny antoko hery vaovao ho an'i Madagasikara. Andraikitra ireo mpanao politika ny fijerenan'ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Tsy izay anefa hatreto ny zava-mitranga eto Madagasikara ankehitriny hoy ny fanazavana. Fa iresaka kely mahakasika ny politika satria tout est politique. Ny sport tompoko dia politika. Ny fahafahatsika mihinam-bary na tsy mihinam-bary dia politika. Ny fahafahatsika mandeha bus na tsy mandeha bus dia politika. Na tsy marina zany ve? Ny antony dia zao. Rehefa tsy mahomby ny fanapahan-kevitra politika raisy ny mpitondra dia milentika anaty lavaka itsika vahoaka malagasy. Ka tsy marina zany ve? Nampanantena ny mpitondra atsika hoe hiteraka na hametraka asa 5000 emploi 10,000 asa isan-taona. Izy amitsikato nefa miasa atsangano tanana. Izy mbola tsy miasa. Proof zany fa fitaka sy lainga no nafafy ny mpitondra atsika hatramin'izao. Arak'izany, manana andraikitra goavana eto amin'ny firenena ireo mpanao politika. Mila ezaka koa arak'izany raha fitantanana eto Madagasikara mba hialana amin'izao fahantrana izao. Vao ny politika mila fanavozana ny lalàna feno ny fokotany eto amintsika. Izany dia mba ampidirana ny fokotany ho isan'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana tena izy. Ny tsy fanomezan-danja ny vahoaka eny fotony no tena mahatonga ny vahoaka sy ny olom-pirenena tsy mazoto andray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Hoy ny fanazavana nataony antoko MFM androany tato-baovao eo amin'ny sarin-tsindratsary ny Andry Rakotomalala. Isan'ny olana ka mampilentika ny firenentsika ny tsy fanomezan-danja ireo olom-pirenena eny fotony. Any ka tsy vitsy ireo miraviravin-tanana noho ny tsy fahatsapana ny mazava-dehibe ny maha-olom-pirenena azy. Akaiky vahoaka indrindra ny fokotany kanefa tsy tafiditra ao anatin'ilay vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Izay tia ny fanjakana atao lehibe pokotany no tendreny. Zaren-kilabao ny vahoaka izay tokony anana sy ametraka ny safidiny amin'ny olona itokisany hitondra fampandrosoana marina eny anivony fokotany misy azy. Arak'izany mila hovaina ny lalàna momba ny fokotany hoy ny antoko MFM. Aty anivony fokotany mandeha ho azy ny raharaham-bahoaka ary sahala amin'ny inona moa izy teo ny voalavo maninona moa zay sady samy mikepoka izay azo ny any amin'ny fokotany ka tsy misy miditra tsy misy retoro any amin'ny vahoaka mihitsy le asa eny amin'ny fokotany zany fa lay chef-pokotany sy ireo mpanampy azy en général la miresahako zay resahako zay de hoe any fotony de ny fokotany no mampandroso ny fiarahamonina zany fa tsy misy retoro zay. Ny fokotany ihany koa dia tsy mametraka mihitsy hoe tia ny vola azo aty amin'ny fokotany aterina any amin'ny commune
fa de any de akepoko zay am'ireo taratasy maro isan-karazany ny resaka IFPB na ireo fanorena trano de kitotodolodolo ny zavatra misy ankehitriny. Raha omen-danja ny fokon'olona ifidy mivantana izay olona heveriny fa hitondra ny fokotaniny dia atsapa ho tompon'andraikitra ny olom-pirenena ka vitrika amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoan'izy ireo ho hiatrany ny fanazavana. Pejiny finonona ifanoana sy anampihana ireo mpandraharaha kristianina homendrika ny asa nanirana azy eny anivon'ny fiarahamonina dia mikarakara famelabelara-kevitra ho an'ireo mpandraharaha sy ireo kristianina maniry ny hiditra amin'izany sehatra izany ny fiangonana FJKM Ambohipotsy. Ny sabotsy 9 Novambra ho avy izao no anatanterana izany eny Ambohipotsy ihany. Faniry Andrianarivo sy ny Arotanjona no mitatitra amintsika ny antsipriany izay vaovao izay. Ampiasao ao tompo aneo ny voninahitra ao. Seha-piariana kristianina madio mahavelona. Ireo loha hevitra roa lehibe ireo no hitondrany mpanompon'Andriamanitra Rakotina Valinamaholy sy Ramatoa Rakoto Armino izay mpanabe ny afatra ho an'ireo mpandraharaha kristianina mandritra ny hetsika lehibe karakarainy ao anivon'ny fiangonana FJKM Ambohipotsy ny sabotsy 20 Novambra ho avy izao. Tanjona mandritra ny hetsika ny hanofanana ireo mpandraharaha kristianina sy ireo maniry andraharaha mba ho mafiorina amin'ny finoana ka hitondra izany eo amin'ny sehatry ny asa ijoro vavolombelon'ny Kristy. Ny tanjona amin'io zany dia fampiofanana azy ireo hoe ahoana zany hoe kristianina manao fandraharana fanefena na fizarana ho mpandraharaha kristianina hoe ahoana zany hoe kristianina manao fandraharana dia maneho ny voninahitr'Andriamanitra ny asa fandraharana atao zay zany no ao anatin'izy io dia tena fikendrena zany izy io ny anatsara ny sehatry ny asa sy ny sehatry ny fandraharana mba ho amin'ny fahamarinana ho amin'ny fahadiovana ary indrindra ho an'ny kristianina zany dia mba ahafahan'izy ireo mijoro vavolombelon'ny tompo. Mizara hevitra mazava tsara ny fotoana mandritra ny hetsika sy ampiariana kristianina. Mandritra ny tapany voalohany no isiany ny fifampizarana traikefa eo amin'ireo efa nisehatra amin'ny fandraharahana. Ankoatr'izay, izy fampiratiana ireo vokatry ny orinasan'ireo mpandraharaha kristianina ireo ary ao aorian'izay ny fampompivavahana sy ny famelabelaran-kevitra. Manasa antsika rehetra ny FJKM Rahasalama Martyr Ambohipotsy ho avy marobe indrindra isika mpandraharaha na ireo izay mikasa voahiditra anatin'ny sehatra ny fandraharana mba ho tonga maro ho anatrika ny seha-piariana kristianina izay karakarainy ny fiangonana FJKM Rahasalama Martyr. Dia manasa antsika rehetra aorianan'ny fotoana rehetra izay arahantsika eto moa zany amin'ilay famelabelaran-kevitra dia hisy ny fialana etaeta izay arahana amin'ny kristianina rehetra izay tonga eto. Aharitra oratelo ny famelabelaran-kevitra amin'io fotoana io izay ho tanterahana ao am-piangonana ihany ny sabotsy 20 Novambra ho avy izao. Tsy misy ny vidirana mandritra izany, ny valopy kosa no hozaraina hanasoavana ny asan'Andriamanitra. Eo ny maresaka iraisam-pirenena lasibatry ny ady ao Gaza vokatry ny fanafiana tafika Israelianina tany antoerana. 7 n'ireo mponina no namoy ny ainy hatramin'izay nanomboan'ny ady ka zaza amam-behivavy ny ankamaroan'ireo. Ambony dia ambony ihany koa ny salanisa kasokajina ho firenena mikambana ho fanitsakitsana ny zoma olona ny zavamisy any antoerana. Faniry Andrianarivo sy Andry Rakotomalala no mitondra amintsika ny antsipriany izay vaovao izay. Rava tanteraka ny renivohitra Gaza vokatry ny fanafiana Israelianina. 5 isanjaton'ireo foto-drafitrasany antoerana ny lasa lavenina tao anatin'ny fotoana fohy. Ny zaza amam-behivavy ny tena mizaka ny vokatry ny fifandonana misy eo amin'ny Israely sy ny Hamas. Raha ny tatitra nataon'ny firenena mikambana, 7 isanjaton'ireo nodimandry dia saika renim-pianakaviana sy ankizy avokoa. Teo anelanela ny volana Novambra 2024 ka hatramin'ny Septambra 2024, 7 mahery ireo nodimandry vokatry ny ady. Raha ny tatitra 7,5 amin'ireo dia ankizy avokoa raha toka 9,3 kosa ny vehivavy. Vao marina ihany koa fa ny 7,3 tamin'ireo 7 dia namony ainy nandritra ny enimbonana voalohany nanomboan'ny ady. Vao hitsakitsaka ny mahaolona noho ny ady iny teo anivon'ny firenena mikambana misahana n'izao fototra mahaolona. Maneho miharihary ny tsy fanajana sy ny herisetra atao amin'ireo vehivavy ny fahabetsahan'ny tao any zaza amam-behivavy.
nanamafy io salan'izy io ny firenena mikampana raha ny fanadiadiana ny rana tamin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tany an-toerana mandahakitsirano tsy fahamarinana ireo taremarika kosa nefa ny israelianina ity farany izay nianina fa ampitombo bebe kokoa ny fifanandrinana eo amin'ny rotonta tao arian'ny fifandonana ny 7 oktobra lasa teo. Izay ihany koa no manakatona ny fampalalam-baovao-tsika tamin'izao hariva izao mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara veloma tompoko.